Magnano mbola tsara tsika jiaby izay magnaraka ny fahita lavitra MBS amin'izao matonaly izao alarobia fa 5 ny volana May taona 2020 sy 2024 tonga soa indray ary ato amin'ny fotoana ny vaovao ary manasanao ampanajagna izay anaraka izany hatramin'ny farany. Ny ako ny fampelezan-kevitra amin'ny fiomanana ho amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay ho tanterahana eto Madagasikara amin'ny 7 ny volana May ho avy izao no tena misongadina ato anatin'ny vaovaontsika amin'izao matonaly izao fa ankoatra izay dia isy ihany koa ny trangam-piarahamonina sy ny vaovao lafim-baovao hafa. Entsika isantarana n'izany ary ny dia ny filoha mpanorona ny antoko tiako Madagasikara teny amin'ny boriboritany fahadimy iny androany nanosika sy nanome tanana ary ny fampitafa tamin'ireo olona teny antoerana sy ny kandida izay natolotry ny team maka 25 tao amin'izany boriboritany fahadimy izany. Ny kandida izay natolotry ny antoko sy vovonana team maka 25 izay efa nahazo traikefa ary vonisy nanaraka ny fepetra sy ny lalàna vitsivitsy nentina nitsongana azy ireny teny anivo ny fiarahamonina nisy azy teny. Waratsika ny akon'izay fidinana ifotony nataon'ny filoha-mpanorona ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana izay sy ny délégation tao amin'ny pikatroka team K25 tany amin'ny distrikany boriboritany fahadimy. Germaine Menjanahary sy Manora Andriamalala no mitatitra an'izay. Ny fokotany tsara honenana sy andraisoro no notsidian'ny filoha-mpanorona ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana niaraka tamin'ireo kandida izay atolotry ny team K25 ao amin'ny boriboritany fahadimy androany alarobia fa 5 ny volana May andro fahasivy ao anatin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra ho solombavam-bahoaka izao. Atanjona ny fampafantarana ireo kandida izay atolotry ny antoko tiako Madagasikara amin'izao fifidianana ho solombavam-bahoaka izao. Tonga maro ny vahoaka teny antoerana nanotrona sy vonina iaino ny afatra avy amin'ny filoha-mpanorona ny antoko. Raha eo ihany koa ny fanomezan-toko ny amin'ny tombontsom-bahoaka izay ataon'ireo kandida ho solombavam-bahoaka ireo. Nambaran'ny filoha Marc Ravalomanana fa misy ny antanatohatra izay narahana ny amin'ny safidin'ireo kandida izay atolotry ny team K25 ireo. Kandida manana ny traikefa izy ireo satria efa nisy ny fampiofanana izay nomena ary tsy rehefa tonga eny amin'ny anteny meram-pirenena ihany vao mandeha ny toromarika na ny antsoina hoe discipline de parti fa vao manomboka ny fampelezan-kevitra milohan'ny fotoana na ilay antsoina hoe pré-campagne dia efa mandeha ny toromarika avy amin'ny filoha-mpanorona ny antoko Andriamatoa Marc Ravalomanana ho azy ireo. Tena nampiavaka ny teto niezaka ataon'ireo le député fa tena manao ny ainy tsy ho zavatra izy manazava ny tanjona sy ny tarikety izay nataony. Rehetra zao ny kandida ty zany zao fetra ty 9 ireo ny kandida izay natolotry daty nahazo ny tsodranony ary efa natolotra niaraka tamin'ireo hoe lodibe mpanangana teny Ambohijatovo manantena fa hiasa ho an'ny voaka izy ireo manantena ho fa hijery sy hahiainy ny tena ilainy voaka izy ireo rehefa tonga somatsara eny tsy mazazy ianareo dia aza diny reto voaka reto dia mampiavaka an'ireo kandida atolotry ny tiako Madagasikara ho tsy nihevitra izy ireo no tanterahana tsy nihevitra izy ireo no tanterahana fa tsy maintsy misy vina-piarahamonina miainga avy amin'ny foibe io zay no atao. Isan'ny nomafisin'Andriamatoa Marc Ravalomanana nandritra ity fotoana ity fa miamtotongana ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara. Raha tiana nefa ny anana taranaka vanina sy firenena vanina dia ny fanabeazana no lahara-pahamehana isan'ny antony mahatonga ny fahavitsin'ny ray aman-dreny mampianatra ny zanany eny anivon'ny sekolim-panjakana ny tsy fahombiazan'ny fanabeazana io. Fanana mafy kosa ny kandida izay loalisitra ao amin'ny boriboritany fahadimy fa 20 taona no nisehatra teo amin'ny resaka sosialy ny tenany ary maika avokoa izany hoe lahara-pahamehana avokoa ny sosialy ao anatin'ny boriboritany fahadimy. Efa misy raha teo ny volavolan-dalàna no manina ho atolotra sy amana i olana io rehefa eny amin'ny anteny meram-pirenena. Maika daholo ary iraisan'ny malagasy rehetra izy fa tsy amin'ny boriboritany fahadimy rehetra be loatra ny kolikoly dia tsy mandeha any amin'ny tokony andehanany ny vola sy ny fandaniana ka ny lahara-pahamehana dia ny fanabeazana ihany sy ny fahasalamana raha ny tokony ho izy dia ny fanabeazana sy ny fitsaboana tokony ho maimaimpona zany tokony ho maimaimpona. Tarigetra ny anao podro ho an'ny team K25 ao amin'ny boriboritany fahadimy
ny fiarahamientany rehetra nefa no tena fototra ahatrarana ny tanjona ka ahafahana ampivoatra ny Madagasikara eo amin'ny lafiny rehetra. Tsara ny manamarika fa zava-dehibe ny andraikitry ny solombavambahoaka amin'ny tany demokratika toa ny Madagasikara ka manentana ny rehetra anefa ny adidy masina ny 17 ny volana Mey ho avy izao. Amin'ny 17 ny volana Mey ho avy izao fidio ny kandida avy amin'ny antoko timu K25. Raha izay ny tany amin'ny distrikany boriboritany fahadimy dia nisy ihany koa ny azo ambara ho an'ny tao amin'ny distrikany Atsimondrano nandritra ny fidinana ifotony izay nanotronina ny filoam-panorona ny antoko Madagasikara ny kandida izay natolotry ny timu K25 tao amin'ity distrikany Atsimondrano ity androany no nanambarany sy nanamafisany fa Alain Ratsimbazafi ireriany ary izy raiky tokana no any kandida izay mitondra ny listra natolotry ny timu K25 ao amin'ity district ity. Nisy moa ny fidinana ifotony izay natao androany. Ankoatran' izay fidinana ifotony izay moa tany amin'ny faritra Itos sy ny manodidina jiaby iny dia namafisy ny filoam-panorona ny antoko Madagasikara ihany koa fa ilaina ho an'ny firenena jiaby ao amin'ny distrikany Atsimondrano ny mandeha manatanteraka ny fifidianana solombavambahoaka amin'ny 17 ny volana Mey ho avy izao. Mbola Germain nomenjana hatrany sy Manorandre Malala no mifatitra ny vaovao. Ny masoandro maty no nampalahelo ho an'ny mponina teny Itosy sy ny kandida ho solombavambahoaka izay atolotry ny antoko timu K25 androany. Nanao fidinana ifotony tena antoerana raha teo ny filoam-panorona ny antoko Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana nandritra ny fampelezan-kevitra izay nataon'izy ireo androany. Be masoandro androanina oatra Itosy te io no nalovany rodoben'ny mpanangana nandritra ity fotoana androany ity. No mafisin'Andriamatoa Marc Ravalomanana fa miavaka tanteraka ny kandida izay atolotry ny timu K25 ao amin'ny distrikana Atsimondrano amin'izao fifidianana ho solombavambahoaka izao. Efa misy raha teo ny fiofanana izay nomena azy ireo mba ho solombavambahoaka tsy mpanangatanana fotsiny fa solombavambahoaka anatolo-dalàna mba iarovana ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy rehefa nivony anteny miera-pirenena. Ankoatra izay dia nambarany fa tokony azo tifidy ny vahoaka malagasy ny 17 ny volana Mey ho avy izao. Izy natao hoe Alain Ratsimbazafi io ny kandida ary ny antony deuxième ministre miaraka aminy Yanja Epanetana tsy maintsy arovanareo tsara ny vato, tsy maintsy tonga mifidy tena fanaovana propagande zao, tonga avinareo mifidy dia fidio Alain Ratsimbazafi namana vadiny fidio izy mba hahatonga antsika tsara hoe atanteraka amin'ireo ilay programme asa ataontsika mba hahafahantsika hoe mandany izay tolo-kevitra na tolo-dalàna. No mafisy filoam-panorona ny antoko timu K25 nandritra ity fotoana nionany tamin'ny vahoaka teny Itosy androany ity fa ny listra izay notarina Andriamatoa Alain Ratsimbazafi any no nahazo tsodrano avy aminy ary izy ireriany no atolotry ny timu K25 amin'izao fifidianana ho solombavambahoaka izao. Nanamafy kosa ireto kandida ireto fa kandida tsy ikatsaka afa-tsy ny tombotsoa ny vahoaka malagasy izy ireo. Mazava ny tarigetra dia ny amerina indray ny asiny anteny miera-pirenena. Zay dia manome toky anareo fa ametraka ny asiny anteny miera-pirenena rehefa lany somatsara solombavambahoaka amin'ity fifidianana ho avy ity. Ny faharoa dia iaro any tombotsoa ny vahoaka malagasy indrindra ny eto Antananarivo Atsimondrano amin'ireo tolo-dalàna sy lalàna izay atolotry eo anivon'ny gouvernemanta mba ho lanina ny anivon'ny anteny miera-pirenena mba ho ao anatiny natsoina hoe tombotsoa iombolana no ahafahana mametraka an'izany lalàna izany eto Madagasikara. Tokana ny imasona dia ny rodoben'ny mpanangana anangana firenena vanona. Targetra ny anao podro ho an'ny distrikany Atsimondrano amin'izao fifidianana ho solombavambahoaka izao. Velom-bolo ireo vahoaka
ary dia nifanitsakitro tanteraka ny ain'ny afatra avy amin'ny Andriamatoa Marikaravalomanana raha teo ihany koa ny fanomezan-toky avy amin'ny ireto kandida ireto. Amin'ny fahafito amby roapolo ny volana Meo avy izao fidio ny kandida avy amin'ny antoko tim K25. Izay ny tany amin'ny distrikany Atsimondrano fa andeha koa atsika zao andeha hoany amin'ny boriboritany fahaenina amin'ny distrikany Ambohimanarina iny ihany koa manana kandida izay natolotra ho fidiana ho solombavambahoaka amin'ny fafito amby roapolo ny volana Meo avy izao ihany koa ny team K25 ao amin'ity distrika ao amin'ny boriboritany fahaenina ity. Tsy iza izany fa ny lisitra tarihany Todosoa Andriamampandry sy Fehizoro Andriamananjezika izy ireo izay mijery sy mitsinjo ny sokajin'olona jiaby ao anatiny izany fiarahamonina izany. Tamin'ny alahady lasa teo eny dia ny tanora sy ny mpisomaboly no tena nahazo tombony tamin'ny hetsika nataon'ny kandidan'ny team K25 ao amin'ny boriboritany fahaenina. Andeha hoarantsika vetrany ny akon'izay vaovao izay. Hetsika maro isan-karazany mijery ny sokajin'olona jiaby no efa natao ary mbola tohizany kandida solombavambahoaka natolotry ny team K25 ao amin'ny boriboritany fahaenina ato anatin'ny Antananarivo renivohitra izay tarihiny Todosoa Andriamampandry sy Fehizoro Andriamananjezika. Laharana voalohany ao anatin'ny bileta tokana. Ny alahady faharoa ambin'ny folo ny volana Meo 2024 sy 2025 teo no nahazo ny anjarany tanora mpisomaboly tao amin'ny kariera Ambodiady Ambohimanarina. Omby matavy milanja 300 kilao no natolotry ny kandida Todosoa Andriamampandry ny ekipa nandresy tamin'ny lalao baolina kitra ny andro ny alahady io. Omena lanja manokana ankaherezina ny tanora satria ireo no hoavin'ny firenena ary volavolaina ho olombanina. Satria ny tanora tena maro anisa ao Ambohimanarina ary ny tanora be no tsy mananasa. Ny tanora dia tia fanatanjahantena. Dia zay zany anisan'ny laharam-pahamehana zay ny tanora hoe Mbs izay mitsinjo manokana ny tanora sy tia fanatanjahantena ahafahana mamolavola azy ireo mba olombanina afaka manampy ny sahirana, manampy ny tanora ao anatin'izay ary vonina ny tena ametraka n'izany hoe asina Ambohimanarina izany amin'izay izay hoe maizy azy mba ho tanàna modely, tanàna mahafinaritra, tanàna maty olona isian'ny fampandrosoana i Ambohimanarina. Koa dia fidio numéro 1 raha tena hoe mila fampandrosoana ianao raha hoe mila firaisan-kina isika, raha hoe mila zany fifankatiavana, raha mila n'izany hoe tena hoe tsy fanavaka vansy zany intsony fa horay isika ary miara-mandroso makany amin'ny fampandrosoana. Ny tanjona dia hoe anao ny lalàna hampandroso ny tanàna. Raha ho an'ny distrikany Ambohimanarina manokana dia tsy ny mpanohana ny antoko team irery no resy lahatra amin'ny kandida Todosoa sy ny kandida Fehizoro fa miara-misalahy hampandaniana ny kandidan'ny team ho podro ny vahoaka n'Ambohimanarina jiaby. Mazava ny tanjona ho an'ny kandida natolotry ny team K25 amin'ny boriboritany fahaenina dia ny hagnano lalàna hampandroso ny tanàna. Kandida Todosoa Andriamampandry numéro 1 dia tsy manilika fa rehefa monina Ambohimanarina izy, rehefa zanaka Ambohimanarina na iza dia miaraka ary izay firaisan-kina izay tena mahafinaritra ao Ambohimanarina fa tsy misy intsony hoe ry avy amin'ny ranona, ry avy amin'ny antoko izao efa miaraka iray zao ny Ambohimanarina no ny tenanay satria hain'ny olona tena hoe iza no vonina hampandroso azy, hain'ny olona hoe iza ny olona tsy manavaka, hain'ny olona hoe iza ny olona navita zavatra tao Ambohimanarina, tsapany Ambohimanarina, hoe iza ny nananao sosialim-bahoakany, iza ny haino azy, iza nanome vahaolana taminy. Ary aminay dia fombafomba fotsiny sisa ny zany précampagne sy ny propagande zany efa iry zay no niara-nosina tamin'ny vahoaka ary ho fantatra. Ary ny tanjona dia ho podro ny kandida team ao Ambohimanarina zany amin'ity indray maky ty hitantsika tamin'ny lahady teo vahoaka maro tao amin'ny karera mbola tsisy toy izany hatrany amin'ny tafotran'ny olona tsy omby amanalakisa. Mitohy isan'andro ny fidinana ifotony, mitety fokontany ataon'ny Todosoa sy Fehizoro ao amin'izao fampelezan-kevitra izao. Ny talata faha 14 ny volana Meo maly dia notsidihiny izy ireo ny tao amin'ny fokontany Akazomanga. Ary androany maraina Alarobia faha 15 ny volana Meo kosa no nandalovan'izy ireo tao Ambodivonikely sy ny manodidina. Amin'ny fahafito amby roapolo ny volana Meo avy izao fidio ny kandida avy amin'ny antoko team K25.
mietsiketsika jiaby ny kandida izay natolotry ny team K25 ho fidina solombavam-bahoaka amin'ny fafito amby roapolo ny volana May ho avy izao. Raha ny eto Antananarivo hatrany no ambara dia mitohy ny fidinana ifotony izay ataony kandida natolotry ny team K25 ao amin'ny distrikany Avaradrano iny kosa indray. Mihodina fanindroana izy ireo amin'izao fisasahan'ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra izao, manamafy sy manakaiky hatrany ny vahoaka eny fotony amin'ny fandresen-dahatra amin'ny fifidianana ho tanterahana amin'ny fafito amby roapolo ny volana May ho avy io. Horantsika ny akony izay fampelezan-kevitra izay ho an'ny kandida tao amin'ny distrikany Avaradrano eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Ny fokotany ao anatin'ny commune Nosy Avaratra sy ny commune Manandrina indray no nanaovan'ny delegation'ny team Avaradrano fitsidiana androany Alarobia 15 ny volana May 2024. Ho fanamafisana ny fifampitokisana eo amin'ny kandidan'ny team K25 sy ny olom-pirenena ao amin'ny distrikany Avaradrano no antony anaovana izao fidinana ifotony mandritra ny fampelezan-kevitra ho amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izao. Betsaka ny efa nanome toky sy resy lahatra fa ny kandida natolotry ny antoko team ao Avaradrano no afaka hitondra vahaolana sy fampandrosoana ho an'ity distrika ity. Ny agnano podro no tanjona satria ny solombavam-bahoaka mitovy fisainana sy firehana no tena ho afaka ampandroso ny distrikany Avaradrano, hoy ny lisitra voalohany natolotry ny team K25 Andriamatoa Géry Randriambolaina. Dingana dia efa be dia be ny atao hoe fitetezana ny commune 12 teto Avaradrano efa tafita ny afatra isorana ny vahoakana Avaradrano satria maro tokoa izy ireo no mbola resy lahatra amin'ny tena ary io moa tsy hoe tokoteny fantatra fa hitantsika hoe ahoana ny valiny rehefa tonga le fotoana zany fa dia apetraka amin'Andriamanitra foana. Ny faletanana dia manentana ny vahoakana Avaradrano tsy hakanavaka hifidy lahana fahenina amin'ny fafito amby roapolo volana May ho avy izao. Ny lahana fahenina zany izay taritin'ny tenako anatin'ny atokotiko Madagasikara dia mandresy lahatra antsika rehetrarehetra ifidy izay lahana fahenina izay. Tsara ny mampatsiahy fa laharana fahenina ao anatin'ny bileta tokana ny kandidan'ny team K25 amin'ny distrikany Avaradrano misy any Géry Randriambolaina sy Ajandrena Tsifona tsara. Ny manandrify ny laharana fahenina araka izany no asiana marika ary arotsaka amin'ny alatsinainy fafito amby roapolo ny volana May 2022. Amin'ny fafito amby roapolo ny volana May ho avy izao, fidio ny kandida avy amin'ny antoko team K25. Fa tsy diso anjara amin'ny fitsidiana sy ny fidinana ifotony any anivon'ireny fokotany ireny ihany koa ny kandidan'ny team K25 ao amin'ny boriboritany fahaefatra tsy iza izany fa Vaovao Emilien. Tamin'ity niany ity dia ny tao amin'ny faritra tsy mialonjafy sy tany ambanam-pamarinana iny indray no nanaovana ny fitsidiana ho an'ity kandidan'ny team K25 ity no amafisiny fa ny fitsinjovana ny tombotsoan'ny vahoaka eny fotony ary ny fitadiavana vahaolana amin'ireo raha jiaby izay mampitaraina ny ponina eny amin'ny anivon'ny fokotany kiraikaraiky eny no anisany vahaolana tena ho tadiavina sy atao vaindohan-draharaha rehefa tonga soamatsara eny anivon'ny anteny meram-pirenena izy ireo. Ny fizahavana ny sosialim-bahoaka lasteo dia tafiditra anatin'ny vinam-piarahamonina sy ny manifesto amin'ny maha kandidan'ny antoko tiako Madagasikara an'Andriamatoa Mbs Alarobia. Vaovao tanteriny noro fitiavana eo amin'ny sariny Erzora Joanarvony. Mitohy hatrany fampelezan-kevitra tariny kandida solombavam-bahoaka team K25 Mbs Emilien ao amin'ny boriboritany fahaefatra ka teny amin'ny fokotany tsy mialonjafy ambanam-pamarinana indray no notsidihany androany. Nandritra ny fitsidiany no nafantarana fa anisan'ny olana marary ny ponina eny antoerana ny tsy fampin'ny pampy isitrahany vahoakany rano fisotro madio fa eo ihany koa ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Manoloana ireo olana goavana iainan'ny ponina eny antoerana nanome toky ny kandida Mbs Emilien fa hojerena aingana ny momba izany mba hahafahan'ny ponina misitraka ny rano fisotro madio fa indrindra ny fandriam-pahalemana. Tena hita tetỳ amin'ity faritra tsy mialonjafy sy ambanam-pamarinana ity zany dia voalohany indrindra ao ny resaka momba ny rano aloha zany tena olana be mihitsy satria malana ny borne fontaine
ary kely fandeha ny ranoka zany zany mila vany zany zay manarak'izay koa dia olana lehibe faharoa momba ny lalakely zay tena mampijaly olona mihitsy satria maina zao rehefa mijalijaly mandeha maika fa rehefa fotoanan'ny fahavaratra angamba dia tsy haintsony dia manarak'izay ny tena olana goavana dia ny resaka tsy fandriam-pahalemana dia manarak'izay moa zany dia mampianatra ny olona miresaka amin'ny faminona le britannika dia hoe le fiainona daholo zany ny indretrarehetra iny rehefa indretrarehetra iny zany no feno dia fahazo raisiny zay raha ny fampianarana tany amin'ny seny dia manetana ny rehetra zany ifidilarina faefatra zay vahaolana ho an'ny vahoaka ary alaolany vahoaka ity amin'ny boribory tany faefatra mitondra ny larana faefatra kandida Ramboasalama Emilien. Tsy mijanona treto ny fampielezan-kevitra ataony kandida Ramboasalama Emilien fa itoy-atrany ka hoezaina ho tsidihana isam-baravarana avokoa ny isan-tokantrano raha ny fanazavana ao anatin'ny boriboritany faefatra mandra-pahatonga ny 7 Mey izay fotoanan'ny fifidianana solombavambahoaka. Amin'ny 17 ny volana Mey avy izao fidio ny kandida avy amin'ny antoko tim K25. Fananohy ny fitetezana fokontany izay fanaony ihany koa ny kandida ny tim K25 ao amin'ny boriboritany voalohany tarihany maître Yanitra Razafy sy ny prailista amin'ny tamin'ity androany ity. Nanomboka androany ihany koa dia niara-dia tamin'izy ireo ny mpikambana avy ao amin'ny fikambanana ambalambahoaka. Raha araka ny vaovao efa nampitaina teto moa dia ireto mpikambana ao amin'ny ambalambahoaka ireto izay efa nampahafantatra ny fanohanany ny kandida izay natolotry ny tim K25 amin'izao fifidianana solombavambahoaka izao. Varatsika ny tady baovao. Ny faritra Andavamamba anaty hazo voalohany sy Andavamamba anaty hazo faharoa, Anjesika voalohany sy Anjesika faharoa sy antetezana foana indray nono tsy diny ny lisitra larana voalohany eto amin'ny boriboritany voalohany. Efa fiverenana izao natao izao satria nandritra ny pré-campagne dia efa nidina ny fanakalo-hevitra tamin'ireo mponina eny an-toerana ireto kandida tim ireto. Nampiavaka ny hetsika androany ny fidiran'ny fikambanana ambalambahoaka Antsehatra. Amin'ny hetsika rehetra ho fampandaniana any maître Yanitra sy ireo prailista aminy. Nasian'izy ireo fa manana ny fahaiza-manao sy ny fanentanana anatrarana izany tanjona izany izy ireo sady afaka mandingana izay mety tsy fitoviana rehetra rehefa ny anasaovana ny mpiarabelona no kendrena. Zany zavatra tena etaetan'ny fonay dia izao lalakely aty aminay tena ratsy amin'ny pompy aty aminay mba mila ampiana potoany anay tsy mirehatra fa narany fotsiny misy jiro fanjimpalemana manginjija tena tsy mety mihitsy lanay aty zany mba rehefa lany izy dia mba tanteraka ny tena etaetanay mahafinaritra anay izao fidinana ety amin'ny quartier anay zay zany dia quartier efa tena hatry ny ela mihitsy ny te androso e ka ifidy ny maître Yanitra mandrakarivo zay azahoanay mandroso eto amin'ny fokotany zahako manokana zany dia efa elaela ihany ako mitondra ny fokotany teto indrindra amin'ny ara sosialy dia maniry indrindra ny mba fiaraha-miasa amin'ny maître Yanitra sy pasteur Roger ampandroso nyty fokotany Andavamamba na ty hazo faharoa izay dia hiezaka netana ny olona mandrakariva nifidy maître Yanitra numéro 1. Noho ny etaetan'ny mponina hitafa amin'ireto kandida ireto moa dia nanariva andro mihitsy ny fitsidihana ireto faritra ety Andavamamba sy ny manodidina ireto ary nisy fotoana tena androbo-drano mihitsy maître Yanitra sy ny ekipany mba hiaonana mivantana amin'izy ireo. Amin'ny 17 ny volana Mey avy izao fidio ny kandida avy amin'ny antoko tim K25. Alohan'ny korangesantsika vaovao hafa dia ny ako ny fampelezan-kevitra ho an'ny boriboritany fahatelo no andesintsika mamarana an'izay vaovao makasika ny fampelezan-kevitra izay.
fanatonana sy fifampikasoana mivantana amin'ireo mponina eny fotony no araiky amin'ireo paikady andesin'ny candidat ny team K25 ao amin'ny boriboritany fahatelo magnano ny fampelezan-kevitra amin'izao fiomanana ao amin'ny fifidianana solombavambahoaka izao fagnazavagna sy fitondragna ny vina andesin'izy ireo iady ho an'ny tombotsoan'ny fokon'olona moa no ataony amin'izany hoaratsika izay vaovao izay. Hojerena manokana ary atao laharam-pahamehagna ao anatin'ny volavolan-dalàna izay hoentina eny amin'ny lapany Tsimbazaza ny fampianarana ho an'ny zaza malagasy jiaby, ny olana eo amin'ny fanajariana ny tany ary ny olana ara-tsosialy sy ny fahasalamana ho an'ny olona sahirana. Ireo no isan'ny vinan'ny candidat Feno Ralambomanana sy Razafindrazaka Bodoarsoa izay milatsaka ho solombavambahoaka avy amin'ny antoko tiako Madagasikara sy ny vovonana K25 ao amin'ny boriboritany fahatelo. Anisan'ny voalohany lalàna izay ho ataonay zany dia ny mikasika ny fanajariana ny tanàna. Anisan'ny fitarainana sy zavatra hita ary ao anatin'ny programana asan'ny président Ravalomanana dia ny momba ny ankizy. Ny fianarana, ny fampianarana ny ankizy dia tokony tsy maintsy ampianarana daholo ny ankizy ary ny lalàna izay ho apetraka dia tsy hisy intsony iverinao ohatran'ny taloha zany averinao ohatran'ny tamin'ny taloha fa miditra ny ampianarana dia tsy mandodoa intsony. Zahay tao anatin'ny fiainanay izao sy ifeno izay ao anatin'ny laharana voalohany dia efa tao anatin'ny asa fanasoavana hatramin'izay. Tsy ambona fa ampanetretena ary mbola manome toky izahay fa hotohizana ary amin'ny ambaidainy bebe kokoa no anatanterahana izany. Zay no tianay ambara dia manentana anareo amin'ny fahafito amby roapolo volana May ho avy izao mandehana mifidy fahadidiny mifidy azariana ny zo raisiny andraikitra hanovatsika ny tantaran'ity firenena ity ary fidio ny laharana numéro vonina ny tondra ny etaeta ny vahoaka sy hiady ho an'ny tombotsoan'ny malagasy ireo candidat mianada natolotry ny team K25 amin'ny boriboritany fahatelo ireo rehefa tafita amin'ny fifidianana solombavambahoaka tsy hivady belirano ary vonina hijoro sy hosahy hiady. Tiako Madagasikara mikasa anao podro ny antony raha olona roa tsy mitovy hevitra dia ny ray miteny hoe zao any Tuleara, ny ray miteny hoe zao any Majunga dia tsy ho voabata le entana. Dia ozy fitenenana malagasy hoe tokotelo mahamasana andro ifeno ibodo ianareo zay ny tokotelo mahamasana andro. Mandeha mifidy amin'ny fahafito amby roapolo ny volana May ho avy izao mandehana mifidy mila tsika rehetrarehetra ny fanarenana firenena tsy andraraky ny beandoha zay rehefa hifidy an'body tsy feno zany dia mazava loatra fa ao amin'ny numéro 1 laharana voalohany ao anatin'ny bileta tokana ifeno Ralambomanana sy Bodoarsoa Razafindrazaka izay candidat natolotry ny team K25 ho vahaolana ho an'ny mponina ao amin'ny boriboritany fahatelo. Amin'ny fahafito amby roapolo ny volana May ho avy izao fidio ny candidat avy amin'ny antoko team K25. Farangatsika eo ny kabariky politika fa hiditra amin'ny lafim-baovao hafatsika ny trangam-piarahamonina anisan'ny efa tsy izovigna amintsika ny resaka aditany eto Madagasikara satria saika ahitana izany avokoa amin'ny faritra jiaby manerana ny nosy. Amin'izao fotoana nefa dia maro ny endrika isehoana izany aditany izany ary tsy vitany hoe mibody tanin'olo izy ireo amin'izao fa misy mihitsy tonga hatrany amin'ny fandrahonana sy ny resaka fitsaram-bahoaka ty resaka fangalarana tany ity. Tahaka izay ny nitranga tamin'ny sabotsy lasa teo iny dia ny fisiagna andian'olona maromaro izay niditra ankeriny tamina tanànan'olo efa misy tompony ary nanao an'izay trangana fampiororoagna izay efa miakatra iny anivon'ny fitsaragna moa ny raharaha amin'izao fotoagna izao. Hoaratsika izay vaovao izay eo amin'ny sary ny Mathieu Prince. Mponina maromaro ao amin'ny tanàna manodidina ny Antananarivo renivohitra no mitondra faisana amina fangalarana tany manatompo sy efa vita borna sy kadasitra amin'izao fotoana izao. Tsy vita ny mangalatra tany ireo andiana olona izay mitonona ho avy amina fikambanana mpanao asa soa fa sady miditra ankeriny tsy nahazo alalana amin'ny tompon'ny tany ihany koa izy ireo no mandroba sy manogotra ny borna efa mipetraka amin'ny zaran-tany angalariny.
Isan'ny voa tamin'izany izao ity manangiraiky ity sy ny fianakaviana Mpandova miaraka aminy. Le izy zany tamin'ny sabotsy dia nisy olona nanao violation ana propriété privée teo amin'ny taninay teo Ambohimangakely. Dia ireo olona ireo rehefa tratra teo zany dia nanao menace de mort izy. Hoe zay indray no andeha angalany anaovana fitsaram-bahoaka nefa izy mangalatra. Ny taratasina tany zany aty aminay tiany kadasitra, aty aminay konkoa ny titre. Zareo nefa no milaza fa mahafantatra olona ambony pirofo mbola tany amin'ny gendarme tany Ambohimangakely dia efa nanao intervention ary tena olona ambony le nanao intervention tany mangataka zany zay amin'ny fitondrana mahefa mba ny anafanana tanteraka ny tambazotra io satria tsy zay rery ny victime ao anatin'le izy fa be dia be na dia hoe nandalo fotsiny ary fa ny anay moa zany tena tratranay teo mihitsy le olona efa manao mamariparitra izy hoe eto ny lozao eto ny lozao. Tsy ireo fianakaviana ireo ihany fa efa tranga maro no nahitana fidirana ankeriny amina tanin'olona sy fangalarana tany tahaka izao. Saika mitovitovy jiaby ny fisehon'ny tranga teny Ambohimangakely, ny teny Ambatomaro, Betizaraina, Behitsy sy Andraisoro iny. Toy izao kosa ny nahazo ity lehilahy raiky ity. Io cornet 2 io dia lovanay efa ela be tany amin'ny 1912 ny fizaranan'le tanàna ny cornet 2 mandeha parlo. Nefa amin'izao tsika amin'ny teny izao lasany amin'ny 240 personnes nisan'ny olona ao anatin'ny juridique ny cornet 2. Tanimbary io ny taninay ny sasany dia natao lalana. Rehefa natao lalana izy io dia misy milaza ho tompon'le tany. Eny Ambohimangakely eny koa ao amin'ny tambadrosan'ny mpangala tany any olona io. Fa dia hoe akinay amin'ny raharahara-pitsarana fa ny taninay tsy omenay an'izaniza zany. Tambazotra bevata ity miara-misalahy amin'ny fibodoana sy fangalarana ankeriny tanin'olona ity ho iatrany ireo efa tratra ary ahina ho tompona andraikitra ambony isan-karazany eto amin'ny firenena mihitsy ho iatrany ireto farany no mpiraitsy kombakomba amin'izany. Raha vao misy voasambotra manko ny iray amin'izy ireo, indrindra fa ny ati-dopikotrika, dia misy hatrany ny intervention na ny fidirana ataona olona avy amin'ny fitondram-panjakana ambony. Eo amin'ny vaovao ny fitantanana ny commune Antananarivo renivohitra ao amin'ny boriboritany fahaefatra dia mitohy hatrany ny asa soa izay atao ny commune Antananarivo renivohitra miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka aminy. Tamin'ny tindra mitoraka ity dia ny fampiofanana informatika mahimaimpona ho an'ireo mponina atao amin'ny boriboritany fahaefatra no nanaovana an'izay hetsika sosialy izay. Vaovao tateriny Noro Fitiavana. Ny boriboritany fahaefatra commune Antananarivo renivohitra araky ny efa nahafantarana azy dia tsy sasatra ny manome fahafaham-po ny olona tsirairay ka miezaka foana manohy ny asa sosialy izay fanao ny hatramin'izay. Tamin'ny tindray mitoraka ity dia nanolotra fampianarana informatika mahimaimpona izy ireo izay niarahana tamin'ny mpiara-miombonantoka Orange Solidarité teo amin'ny fanomezana ny fitaovana entina anatanterahana izany. Vehivavy misa 420 izay mpitantana foto-drafitrasa fisotroana rano fisotro madio na ny AIE, Association des usagers de l'eau, ao anatin'ny fokontany misa 20 no nisitraka izany fampianarana izany. Fianarana bureautique toy ny Word sy ny Excel no nanifanana an'izy ireo mba ho fanarahana fenitra ireo firaketana antsoratra, ny fitantanana ny foto-drafitrasa, irsona amin'ny firaketana ara-teknolojika amin'izay na ny antsoina hoe informatisation des données. Ifarana ny Alarobia 7 Mey 2012 ny fiofanana ka afaka handrainy asa vaovao miandry azy avy ireo mpiofana. Raha nambarany delegen'ny boriboritany fahaefatra Ramandry Manana Solofiniana Daniel eo amin'ny fahasalaman'ny mponina, isy ny hetsika fizahana mahimaimpona ho an'ireo izay efa marefo ara-pahasalamana ataony sabotsy 20 Mey ho avy izao iarana amin'ireo mpitsabo efa matianina amin'izany izay eo anivon'ny tanàna n'Antananarivo ihany dia ny ao amin'ny DSH na Direction de la Santé et Hygiène. Miaraka amin'izay dia anao ezaka izahay amin'ny mpiara-miombonantoka hoe mba misy fianambidy be dia be 100 farafahakeliny ny fanafody fidin'ireo olona zay manao consultation gratuite. Misy fanafody ihany koa ho zaraina ho an'izay
manantona an'izay manaraka an'izay a fitsaboana mafizaham-pahasalamana maimaipoan'izay a dia mizara fanafody zay amin'ny aretina tandrify sy ny fanafody mifanaraka amin'izay aretina mahazo amin'ny olona izay manao fizaham-pahasalamana eo. Tsy adiny koa ny didim-potra maimaimpona Vaovao izay iraisany boriboritany enina mandrafitra ny tanàna n'Antananarivo izay ho avy tsy ho ela. Izany rehetra izany dia ao anatin'ny viana ara-tsosialy ny ben'ny tanàna lalao ravalomanana avokoa. Fasaika mampiaiky volagna ny jiaby ny fiakarany vidim-piainana amin'izao fotoagna izao. Misy fiantraikany ihany koa any amin'ny vidin'entana sy ny fandehanany tsena izany araka ny fanadidena izay natao tamin'ny omaly. Voakasika izay ohatra ny fisondrotany vidin'ny voankazo eny abazary eny. Nanao ny fanadidena makasika izay indrindra Noro Fitiavana sy Erzora Jonarvony ndeha ratsika vetrany. Velotaraina avokoa ny ankamaroan'ny mpivarotra nantaninay androany raha teny amin'ny tsena Nanosy manokana. Velotaraina izy ireo satria tsy mandeha ny tsenan'ny voankazo amin'izao izay fotom-piveloman'izy ireo. Ny fahabetsahany volanvoaka izay tsy mifanaraka amin'ny vidin'ny tokony hamarotana ny vokatra no anisan'ny antony maharatsy ny tsena hoy ny mpivarotra voankazo. Ankoatra ny fisondrotany vidin'entana amin'ny ankapobeny, manaraka ny fisondrotany vidim-piainana izay tsy zakany fahefan'ny vidiny malagasy. No mafisina ireo mpivarotra fa ratsy ny tsena tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ny taon-dasa. Araka ny fanazavana hatrany, raha toka mahalany 3 kesika ireo mpivarotra teo aloha, tsy misy afa-tsy 2 kesika no lafo amin'ny voankazo amin'izao. Mamaraparana izy dia ampaholana dia miakatra be ny vidiny. Tena tsy nandeha mihitsy ny tsena. Sy para malapy zao eo amin'ny 3 alina ilay patralina indray andro. Izy aloha ny amin'izao tena tsy mety ny tamin'izao e. Noho ny tamin'ny herintaona satria ilay vidim-piainana hoa misonitra e. Dia izay zany mahatonga ilay tsy mety satria tsy zakan'ilay olona intsony ilay vidin'entana. Teo aloha anona ny lafo ao anatin'ny 3 andro vao malany 2 kesika. 3 andro 4 andro ohatr'izay. Ny tsenanay amin'izao tsy mety mihitsy e. Tena hita hoe tsy mety satria dépense ny andraisana ankakimy mata dimanjato. Dia avy eo anay manotrika dia avy eo zany ilan'ny kojakoja rehetra dia tsisy ho anay firy ilay izy. Ankoatra izay, tsy ny tsenan'ny voankazo ihany moa no tsy mandeha amin'izao fa saika ny tsenan'ny entana rehetra eny an-tsena toy ny akanjo mafana sy ny boty fotsy. Iny ihany koa tompoko lay sy tompoko vavy no nandesintsika namarana ny vaovao tamin'izao matinaly izao. Isaorana anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ankasitrana ihany koa ny ekipa jiaby izay niara nisy lahy ny fanampy sy ny fanotrona tamin'ny fanatodisana ireny vaovao natolotra teto ireny. Magnano ny samtsara amintsika jiaby koa ny tenako. Amaray koa ny fotoanantsika ato anatin'ny fampalalam-baovao ihany amin'ny matinaly karan'izao.